Faritra mamokatra ary matanjaka amin'ny fiompiana sy manan-karena arena akibony tany ny faritra Iorombe ahafahana mametraka fampandrosoana any an-toerana kosa dia mametraka fomba fiasa vaovao ny lehibe ny faritra vaovao izay monina any an-toerana. Fampandrosoana iarahan'ny herivela rehetra ao anatin'ny faritra Iorombe mamolavola ary manatanteraka no fanambepetraky ny lehibe ny faritra vaovao Moussa Fernand. Tsy anjara andraikitra mitondra ihany ny fampandrosoana fa hampandray anjara sady pahazo tombotsoa amin'izany ny rehetra. Ilaina noho izany hoe ny lehibe ny faritra Iorombe ny fiarahan'ny herim-pamokatra toy ny mpamboly, ny mpiopy, mpandrarara toe-karena, fiarahamonim-pirenena ary ny tompona ndraikim-panjakana mamolavola ny laharam-pahamehana ny fampandrosoana. Ary io fomba fiasa tsy manilika io no entiny ao anatin'ny famolavolana ny tetim-pampandrosoana ho amin'ny faritra Iorombe hoy ny lehibe ny faritra vaovao Moussa Fernand. Zay ametraka mialohan zao famindrapa-pitantanana io dia fa hanomana sahady aho hoe iza no hatao an'izay karazana ametraka noyau dur pour le développement ato amin'ny région Iorombe. Dia io noyau dur io zany ahitana ny solotegnan'ny olo rehetra satria ty faritra Iorombe ty zany manana compétence agropastorale, zany hoe sady manjary ny fambolena amin'ny lafiny rehetra na culture irriguée na culture pluviale dia sady manjary amin'ny lafiny fiompiana. Dia akilany eo anankiray efa nanodina an'izay rehetrarehetra zay manana capacité touristique ihany koa izy. Ka reo zany hita ny solotegnan'ny fizahan-tany, hita ny solotegnan'ny mpiarak'andro, hita ny solotegnan'ny mpamboly, hita ny solotegnan'ny satria efa nilazaiko tamin'ny kabaroko tery hoe ity tokony zeresika ao fa tsy maintsy ampanjakaisika, zeresika raha tianao fampandrosoana sika tsy maintsy mandinika akaiky hoe manao ahoana ny relation ville campagne. Zay zava-misy. Satria ty tanànan'ny Hosty plaque tournante mandalo eto na handeha ho agny Toliara, na handeha ho agny Fort Dauphin, na handeha Farafangana sy Vangaindrano, indrindrandrindra fa handeha amin'ny ville de haut plateau. Tanàn-dehibe aty amin'ny afovoan'ny Madagasikara. Ka dikan'izay zany tokony manana anjara toerana lehibe ty Iorombe ty eto Madagasikara. Na amin'ny na fipetrahany amin'ny anjara masoandro fotsiny azy. Sika amin'izao fotoana zao amin'ty taonjato faha 120 ty dia ny teknôlôjia na ny hoe énergie verte no tena manjaka fa tsy énergie fossile tsony, zany hoe dikako teny gasy fa tsy mipetraka iantehitra amin'ny pétrole sy gazoaly tsony sika zany. Anome lanja ihany koa ny fiaraha-miasan'ny faritra sy ny distrika manodidina ny lehibe ny faritra Iorombe. Mijery vahaolana ihany koa sika ao amin'ny faritra zay manakaiky asika zay misy fifandraisana matanjaka be ato amin'ny Hosy, ohatra hoe iry distrika Betroka ry satria hitanareo tsara fa ny vary avy agny Zangany ny opérateur économique avy aty Hosy zany no mividy vary agny. Ary hitanareo amizay zany fa ny opérateur économique avy aty Hosy no mampandrosony agny Betroka dia eo zany jerena hoe inona ny laharam-pahamehana ifandraisan'ireo i commune mifanakaiky fanambodirimbony. Mety tsy relation intercommunale ny fipetrany fa mety ho interrégional. Ka na izay na io resaka manahirana sika mikasika ny fandriam-pahalemana io zavatra tsy maintsy jerena. Nisongadina indrindra ireo nandritra ny lanonana fametrahana amin'ny fomba ofisialy ny lehibe ny faritra vaovao hitantanan'ny Iorombe ary ny toto sanatao io sy ny herinandro teo.